Io alahady fahatsy roapolo volana aprily taona araiky roapolo roapolo arivo. Alahady fahatelo manaraka ny Pasika, alahady ny Asabotaza. Alahady izay mbola mibanjilantsika reto hevitra hoe mampiorina ny milo ny fanavaotan'i Kristy. Alesika revana idera an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Salamo fa 430. Salamo fa 430 dia voalohany hatramin'ny fahatelo dia toizana amin'ny faharoa amby roapolo. Vita ny hira faraika amby roapolo andiny voalohany sy fahatelo mivavaka izay vao mipetraka ianareo. Amin'ny anaran'i Jesosy no makitsika izany salamo izany manao hoe isaotran'i Jehovah lalandava eo ambako mandraka ny fiderana azy. Jehovah andrerian'ny fanahiko ary izany ny mpandefitra ka ho faly. Miara-mankarazan'i Jehovah amiko ary eo ka miara-manandratra ny anarantsika. Fa Jehovah manafitra ny fanahin'ny mpanompony ka tsy mba hisy velona izay rehetra miaraka aminy. Amen. Feno fiderananao tokoa ny fonay ry Andriamanitra mpanavitra anay eo. Nanavitra anay tao amin'i Jesosy Kristy ianao. Andriamanitra velona eo amin'ny fiainanay ianao ary miondrika ampanajana manoloana an'izany voninahitra izany tokoa izahay. Misaotra anao manokana tompo fa tsara no ny aina ny famondram-ponao. Ianao koa nanavitra anay tsy hidina ny lavaka. Ianao no mbola manomenay tombonandro ankehitriny afaka manatona anao izay amin'ny alalan'izao fanompona masina izao. Ka na aiza n'aiza misy anay amin'ny fanarahanay ity fanompom-pivavahana ity dia fantatra efa eo ianao, mitahy ny olonao tsirairay avy ianao. Koa ndreto ary izahay mahatsiaro ny tsy fahatanteranay, ny fahalemena sy ny fahatsotsanay tompoko. Fa raha mandinika heloka ianao Jehovah, iza no ajanona tompo ao aminao ihany ny famondram-po sy ny famelan-keloka. Mamela ny heloka rehetra. Ny rahanao tompo no aokanadio anay. Ary dia milanao mihitsy izay fanamasina mba hitarika anay, ahafahanay tena manatona anao amin'ny fanetretena sy ny fahatahorana anao ankehitriny. Dia ho tsapanay ny fifaliana
amin'izany fanatrianao izany no ny amin'i Jesosy Kristy no anandratany ny vavaka io. Amen. Aza ho toerana ry aminy. Tonga amin'ny fotoana isika izay anjarany sampana sekoly alahady dia ny hira faharoa amin'ny 770 ny andiny voalohany sy fahatelo no ataon'ny sampana sekoly alahady ny mpiandraikitra ny mpianatra rehetra eo mpisanganana 2 amin'ny 770 ny andiny voalohany sy ny fahatelo. Amon'olona
loza izy ary tsy azo mizaniza fefeny zany fa ho an'izay rehetra tsy mitandrina dia izay maty ny anarana. Dia niaraozy izy ilay mpitoro ny filazantsara fa na izany azy tsy izy rehetra reny mba hovolianinao efatra amby 70 ozy izy hovonoko. Aza matao ohatra ianao fa raha hoverinao ianao efatra amby 70 any olona hovonoko ao. Lasa ilay virusy. Ary rehefa tonga tao amin'ilay toerana sy ilay tanàna kely izy dia naripany tokoa ny olona efatra amby 70. Rehefa afaka ny fotoana izay nanaovan'ilay mpitoro filazantsara ny asany vitany misy eo any verina nody izy akory ny agagany fa maty avokoa ny olona tao amin'ilay tanàna kely, tsy misy velona na dia ny ray azy. Tezitra mafy izy sady nalahelo. Ary rehefa hitan'ilay virus dia nanontaniany hoe fa angako tsy efatra amby 70 no tenenao tamiko fa hovononao atao amin'ity tanànako ity. Koa nahoana tsy misy na dia iray azy ny velona akory. Dia ozy izy ilay virus tena marina fa efatra amby 70 no hovonoko fa ny olona manjato ny teto anefa maty mitahotra avokoa maty mitahotra sy mivadiko. Dia lasa dalana sasany ary maty izy rehetra. Ary tantara kely izany dia izao hoe nitahotra koa tena mahafaty, mety tsy niareta, tsy ilay virus no mahafaty ny olona fa nitahotra. Ho antsika zany, ho antsika zoky izay mandre izao tenenetra izao aza matahotra, aza mivadiko fa ataovy izay araka hitandremana fa ny tompo mampahery anao kosa ao anatin'izany na dia ao anatin'ny fiompoana azy. Dia tena tsy atahotra ilay isika ary tsy vadiko fa ny tompo momba antsika. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Iomana amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika rehefa ny 2:570 ny andininy voalohany no ataontsika 2:570 ka ny andininy voalohany. Tompo ovay mifoko. Dia ianao anokatra ny masonay ary ampalady ny sofonay, andre ny teninao. Dia momba ny mpanomponao izay hamaky ny teny ary rehefa tonga koa ny fotoana izarana ny afatra tompo dia ianao no ametraka ny teny ao ambavan'ny mpanomponao ka izay sitraponao no voamareto. Dia mitenena Jesosy fa voninkainy ny mpanomponao. Amin'ny anaranao no anaovanay ny favakai. Amen. Amaky ny soratra masina isika, izany dia hitantsika ao amin'ny boky ny Obolana. Obolana toko 12, Obolana toko 12 ny andininy 4 ka hatramin'ny 9. Obolana toko 12 ny andininy 4 ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny valin'ny fanetretena sy ny fatahorana an'i Jehovah dia arena sy voninahitra ary fiainana. Tsilo sy fandrika ny ao amin'ny alehany maditra, fa izay te hiaro ny ainy dia manalavitra izany. Zaro amin'izay lalana tokony alehany ny zaza, ka na rehefa antitra aza izy dia tsy halamina izany.
raha hotosantsika ny famakiana ny soratra masina arak'izay hitantsika amin'ny filazantsara no soratany Matio toko 7:20 raisitsika amin'ny andininy 10 atsaratra ny 11. Matio toko 7:20 andininy 10 atsaratra ny 11. Rehefa hita vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Mitandremo fandraomana tsinotsinona na dia ny iray aza amin'ireny madinika ireny ianareo. Falazaiko aminareo ny anjely any an-danitra mahita mandrakariva mitavan'indraiko izay any an-danitra. Ahoana ny hevitrareo raha misy olona manana omby 100 ka maniny anankiray moa tsy mamela ny 7:90 eny an-tendrombohitra fa izy ka mandeha hitady ilainany. Raha tahiny hitany izy dia lazaiko aminareo marina tokoa fa mahafaly azy noho ny 7:90 izay tsinany. Ary tahaka izany dia tsy sitraky ny rainareo izay any an-danitra raha overina dia iray aza amin'ireny madinika ireny. Nosoratany Jaona, epistily voalohany nosoratany Jaona toko 2 andininy voalohany sy ny andininy 2. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy anotanareo, ary raha misy manota dia manana solovava indray isika dia Jesosy Kristy ilay marina, ary izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy nohony antsika ihany fa nohony an'izao tontolo izao tokoa. Amen. Ray masina manamasina ny fahamarina dia tena ny fahamarina. Amen. Hitsanga antsika raha fa nanao ny rehefa 4:700 ny andininy voalohany ihany milohan'ny hafatra avy amin'ny Tompo. 4:700 ny andininy voalohany ihany. Aminareo manan'Andriamanitra rehetra sady voantsony masina, aminareo eny fahasoavana ao am-piadanana amin'Andriamanitra rezy Jesosy Kristy tompontsika. Leosika fatsika riavana ny boky Ohabolana. Ohabolana toko 2:20 ny andininy 4 hatramin'ny 5. Inona moa ny lohahevitra mandinitsika izao? Mampiorina ny milo ny fanavotan'i Kristy. Dia rehefa namara tamintsika ry havako, nandritry ny alahady izay 3 fa isika dia navotan'Andriamanitra. Zava-dehibe tokoa izany fanavotana izany tao amin'i Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Ary voatsela kozaitsika no nankalaza ny Pasika tao anatin'izany. Fa rehefa navotan'Andriamanitra isika, tsy hoe falifaly fotsiny hoe tena avotra navotan'ny Tompo tamin'ny fahotako, tamin'ny heloka sy tamin'ny zavatra rehetra izay mangenja. Tsy izany fa nataontsika mbola velona dia tiany Tompo andeha amin'ny fahy indray isika.
tahaka ny ahoana moa zany olona navotan'andriamanitra zany mandeha amin'ny fahendren'andriamanitra ary ty boky oabolany ty no atao hoe boky ny fahendrena dia hitantsika eto zany hoe ny olona navotan'andriamanitra dia mandeha amin'ny fanendretena sy ny fahatahorana n'andriamanitra. Mandeha amin'ina hoe fanendretena sy ny fahatahorana n'andriamanitra hoe ny faefatra. Raha antsika mamerina mamaky manao hoe ny valo ny fanendretena sy ny fahatahorana an' Jehova dia alena sy voninahitra ary fiainana. Mandeha amin'ny fanendretena sy ny fahatahorana an' Jehova. Fanendretena hoe fahatahorana n'andriamanitra tena toetra nananan'i Jesosy Kristy zany. Jesosy Kristy mihitsy no mampianatra antsika n'izany. Ary rehefa mijery ny fiainan'i Kristy isika dia hoy ny boky Filipiana toko faharoa na dia nanana ny endrika Andriamanitra azy izy dia nifohana ny tenany. Tonga olona izy nanendritena izy ary izay fanendretena rahan'i Jesosy Kristy izay tonga olona teto amintsika izay ilay fanendretena takian'Andriamanitra ny fiainantsika. Navotana isika sy tian'Andriamanitra ireresika na hiavolafo-kevitra na hiavakavaka amin'ny olona nareo tsy navotana fa izay nofonjeny tsy izany fa mila manana fanendretena isika ary fanendretena tena izy fanendretena marina fa tsy fanendretena haitraitra. Bebe mantsy ny olona ravana rehefa miteny izy ary rehetrretra izy manana fanendretena dia hoy izy hoe raha mitsangana eto amin'ny teny dia ampanendretena lehibe sy ilay teny ampanendretena lehibe fa ilay fiainana mihitsy no manendritena. Ny tanjo ny fanendretena tena izy arak'izay ianarantsika amin'i Jesosy Kristy dia mihaza amin'ny hafa famonjena, mihaza amin'ny hafa tombotsoa ary ny hafa zany dia izay tsy mitovy amin'ny tena izay verintsika fa ho madinika n'ambany saranga noho ny tena. Ary zany mihitsy ilay mampitandreman'i Jesosy amin'ilay filazantsara madio telo hoe mitandrema ianareo fa andreo manao tsinotsinona na dia iray aza amin'ireny madinika ireny. Mitandrema tsy manao tsinotsinona ny hafa, tsy miavonavim-panahy, tsy manambony tena na manavakavaka. Paoly apôstôly io dia nanana an'izany toetra izany fa na dia teo azany hoe manana zo romanina izy na jiosy izy dia tsy nirehafatra tamin'izany izy fa teo ambaleny dia tonga tahaka an'izany koa izy, teo amin'izay ambalalana dia tonga tahaka an'izany koa izy, nanendritena nandray toerany hafa izy mba hamonjena ny hafa. Ary tsika mihitsy ry afaka no tanan'Andriamanitra mitsotra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia mila mijery sika ny fanendretenantsika dia mitondra famonjena ho an'ny hafa fa tsy hoe manendritena fotsiny ao fa misy asa koa zany izay takiana ao anatin'izany arak'izay tandrifintsika avy dia tanterahantsika izany asa izany. Fa hoy ny soratra masina hoe fa izay manendritena no asandratra hoen'Andriamanitra voninahitra ny valiny zany eto dia hoe arena sy voninahitra ary fiainana. Izy amonjy mitady an'izany mitady arena, mitady voninahitra, mitady fiainana fa tsy tediavina nefa izany. Raha hitantsika eto fa mifandehanantsika amin'ny fanendretena sy ny fahatahorana an' Jehova. Ny fahatahorana an' Jehova zany no fiambam-pahindrena hoy ny boky ny obolana fa ny fahatahorana an' Jehova io dia mariky ny fanajana azy. Tsy hoe matahotra an'Andriamanitra dia mandositra, matahotra sobedy fa ny olona matahotra an'Andriamanitra dia manaja, miankoka, manaiky sy mankatoa ny teniny. Ary tsika navotana indrindra, tsika nandray ny famonjenany voalohany indrindra izay tian'Andriamanitra hiaina amin'izany tahotra an'Andriamanitra izany. Fa raha izy
aiza zay aza hoy tokony malaky manajazytsika zany mankatoazitsika amin'ny zavatra rehetra. Ary rehefa tena ao anatin'izany fatahorana an'Andriamanitra izany tsika dia tsy ho sasa foana anao izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra, tsy ho sasa foana tsika anota eo anatrehan'Andriamanitra. Misy valiny tsara zany arak'izay lazaina eto arena voninahitra fiainana. Ary ilay fiainana mety hoe tsy ho fiainantsika izao fa indrindra manambara koa ilay fiainana ao amin'ny Kristy izany fiainana izany. Fa ny faharosady izay jerentsika dia ny hoe ny olona navotan'Andriamanitra dia manalavitra ny alehany maditra. Ahoana hoe? Manalavitra ny alehany maditra. Iza moa ny maditra? Maditra nge dia tsy manana-tahotra an'Andriamanitra. Ny boky Lohabolana dia milaza fa ny maditra natao hoe ratsy fanahy, ny maditra ny atao hoe adala, manao adaladala eo amin'ny fiainana izy. Manalavitra ny alehany maditra izay tsy manao ary tsy miraharaha, tsy te hafantatra akory izany sitrapon'Andriamanitra izany. Fa amary eto fa ny alehany maditra nge dia feno tsiro sy fandrika. Izany hoe mamatotra, mangeza ny olona zany, mahatonga ny olona tsy ho afaka. Eritreritra mantsy ny olona izay tsy matahotra an'Andriamanitra fa manao izay tiany atao izy toy hoe izay no afaka, izay no olona afaka, satria afaka ataonay avokoa ny rehetra. Ny manota afaka ataony tsisy be dia izy amin'izany hoy izy. Dia mieritreritra izy hoe ny kristianina, ny olona mivavaka, ireny dia olona borné, voafehitra ny zavatra ataony. Kanefa eto hitantsika nitsy misy tsiro sy fandrika. Izany tsiro zany hoe ilay mangeza ny olona tsy hafany mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izany fandrika izany no mandavo ny olona tsy zotra anaran'Andriamanitra. Dia manalavitra an'izany ny olona izay navotan'Andriamanitra. Fa ny mpanao salamo raha vao manomboka ny salamo izy dia voalohany dia hoy izy ao amin'ny andiny voalohany manao hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha ho sainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Izany hoe manalavitra izany fa tsy manao marimaritra iraisana hoe mitanitany eo fa raha fahotana dia iarana arosirana fa tsy akekeza, tsy mieritreritsika za mafy be ka nanoara makeo. Fa ny ten'Andriamanitra dia milaza antsika hoe alaviriny izany. Araka ny andiny fahadimy io ndobifa verentsika vakina ny andiny fahadimy manao hoe tsy fandrika ianao amin'ny alehany maditra fa izay te hiaro ny ainy dia manalavitra izany. Ny fanalavirana an'izany rehefa dia fiarovana ny aintsika, fiarovana ny fanahintsika, fiarovana mihitsy ny tenantsika tsy hivalina any akady any. Isika rehefa olo-baovao rehefa navotan'i Kristy isika tsy tia intsony isika hiaina amin'ny fiainana tany aloha. Fa mbola apôstôly aza dia milaza fa maizina nareo fa iny efa mazava amin'ny tokoza ankehitriny dia aza miray amin'ny asany maizina izay tsy mahavoka tsoa. Efesana 5 no hitantsika an'izany. Dia isika mihitsy no ten'Andriamanitra hiara tsy iraitsy kombakomba amin'ny ratsy fanahy, tsy hanao marimaritra iraisana amin'ny alehany ratsy fanahy, fa fiarovantsika ny aintsika izany ary ahatonga antsika tena hiaro ilay famonjena, ilay famomen'Andriamanitra antsika mba tsy voapetipeti-nota ny fanahintsika tsirairay avy. Ho amin'izao vanim-potoana izao marina fa eto amin'izao tontolo izao ity isika tsy navelan'Andriamanitra etoka-amboniny ary Jesosy rehefa nivavaka dia hoy izy hoe tsy nampiala azy amin'izao tontolo izao izy fa mba hiaro azy kosa amin'ny
miaro azy amin'ny ratsy ny tompo miaro antsika amin'ny ratsy fa tsika koa nefa rehefa misarika antsika analavitra an'Andriamanitra reny nanoka dia arafirintsika izaly. Fa ny fahatelo izay hitantsika eto dia hoe ny olona navotan'Andriamanitra. Ny olona navotan'Andriamanitra dia mampita amin'ny taranaka koa ny lalana marina. Mampita amin'ny taranaka ny lalana marina. Ny fahenina dao hoe raha tsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izany izay lalana tokony alehany zaza ka na rehefa antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany. Efa haitsika tsenjery raha teny izany. Ny zaza ireny taranantsika ireny. Ary tian'Andriamanitra manokana tsika izay novonjeny mba hijery manokana ireny zaza ireny. Indraindray azy ny olon-dehibe ihany mieritreretintsika. Rehefa mitory filazantsara tsika dia saiko filazantsara amin'ny olon-dehibe fa amin'ny ankizy, amin'ny zaza. Ary izay mazava-dehibe ny sampana sy koeratiny tsy hoe zaza ihany io fa ao koa ny olon-dehibe fa ny asan'ny tokaza izay manabe manokana ny zaza, mihevitra manokana ny zaza, mitaiza. Ary ilay fototra mihitsy izany amin'ny maha-olona any no tena tezaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mampizatra azy ireny hiaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra ny tena lalana marina, toro-zotra tsara ahafahan'ny zaza mandeha. Ary misy aza tandinika milaza fa izay voarain'ny zaza ao anatin'ny fahazazany ny taona na fito taona eo dia tsy alamo mihitsy izany no andram-pahafatiny. Raha tsika manabe izany hoe tsika alala fomba ny zaza na madio ny zaza dia raha kely izy dia efa zarintsika amin'izany. Ka raha hoe mizatra ny zaza amin'ilay lalana tokony alehany dia mijery mihitsy ny toetrany zaza, ny maha izy azy ary velarina ny amin'izay talenta sy manokana maha izy azy ny zaza ary velarina mba handeha araka ny tenin'Andriamanitra izany fa tsy hoe velarina araka ny fanaon'izao tontolo izao sy ny sisa. Satria misy ny zaza zao ohatra mana-talenta mihira izy tena mihira dia inona no mifananantsika an'ireny zanantsika ireny? Andao manao hira tsika le fifananana hira ireny dia inona nefa ny hira ataony miandro? Mbola zazakely rehefa manao hira-pitiavana, ny fitiavana olon-droa sy ny sisa. Raha fitiavana an'Andriamanitra moa manao ahoana? Reny no hay tsenjery, reny no ao anatin'ny vava ary reny no lasa fiainana rehefa avy eo. Fa rehefa jerentsika ny talenta ny zanantsika na ny famonjena soavana izay men'Andriamanitra dia velarina araka ny sitrapon'Andriamanitra ireny. Fa manana mavy tsara izy ao anatin'izany ary mitondra fanantenana ho an'ny manodidina izany, ho an'ny fiarahamonina, ho an'ny firenena. Indrindra ny fiainantsika amin'izao fotoana izao dia tena ao anatina fahalovana isika. Maro ny bero seho lany ny zava-dratsy fa any amin'ny fototra isika no mitaiza dia misy fanantenana tsara ho avy ny firenentsika. Fa araka ny fomba fiteny hoe raha ny lehibe sy ny antitra no dia ho tenenina indraiky efa azo be biliko ireny raha izy dia manidina mety ho tapaka fa any amin'ny zaza. Ary izay no anjarantsika izay nandray ny famonjen'Andriamanitra jereo manokana ireny, jereo koa ny asan'ny tokaza ary mivavaka isika ho an'izany manolotanana amin'ireo olona samihafa izay niandraikitra izany fanabeazana izany. Indrindra isika koa any amin'ny isan'ny tokantrano any. Ry-havana malala ny tombo, tian'Andriamanitra ilay amin'ny fahendrena isika navotan'Andriamanitra. Noho izany ny fahendrena dia nifandehanantsika amin'ny fanendretena sy ny fahatahoranan'Andriamanitra. Ny fahendren'Andriamanitra dia ny anaravirantsika amin'ny ratsy ary ny fahendrena indrindra dia ny fampitantsika ilana marina ho amin'ny taranaka. Dia ho an'Andriamanitra rehefa voninahitra ho aminao izany teny izany. Amen.
sikerana ary anatin'ny vavaka ianareo manana tsingerin-taona naterana amin'ity volana avrila ity dia aoka hitsangana mpivavaka ho anareo ny fiangonana. Raha io misaotranao izay mila amin'ny teninao, manolo-pahindrenao anay. Tianao andeha amin'ny fahindrenao izay satria Andriamanitra hiendrenao. Andeha amin'ny fanetretena sy ny fahatahorananao Andriamanitra ary analavitra ny ratsy. Mba tsy ho voapetipeti-lota ny famonjena sy ilay fiainana vaovao fanomenao anay. Tompo, ankehitriny to dia mivavaka izay ho an'ny mpanomponao samihafa izay mitsangana manoloana anao, izay mitahianao manokana ka nandray nahazo antsigerin-taona nahaterahana izany. Misaotra anao izay Andriamanitra fa ny tombon'andro tsy hainay no hampitombo izany. Fitahianao izany fahasoavana, famondram-po izany ary dia rainy sy ankalazaina mandrakizay ianao. Kehitriny dia fantany izy ireo ray atrika no avy. Mahalala izay riny fony tsirairay avy ianao, dia ianao tompo no hanolotra izay fantatro fa mahasoa ivelarany, andehanany amin'ny fahendrenao, hijorono vavolombelonao amin'ny fiainanao anontolo. Mivavaka ihany koa izay ho an'ny asa tokaza efa najoronao izany eto amin'ny saly FJKM. Marobe ireo zaza tezaina dia ianao iandany sy ampitombo azy ireny araka ny sitraponao. Ireo mpanabe sy ny tompon'andraikitra samihafa ihany koa dia ampaherezo fa asa sarotra, asa mila finiavana, fanetretena, fitiavana, fatahorananao izany. Dia ianao hiameno azy ireo izany tompo. Ary izay koa ampiao izay fikarakarana sy fanomezan-tanana arak'izay tokony ataonay avy. Vavaka izay ho an'ny fiainan'ny fiangonana, indrindra ao anatin'izao fiomboana izao. Maro zavatra mety tsy tanteraka mikorontana ny lamina rehetra izay efa mba napetraka. Tombo ianao n'Andriamanitra ny filaminana dia ampianaro izay andamina izany. Ary indrindra ihany koa tombo, mahatsiaro izay fa amin'ity andro ity ny andro izay natokana ho an'ny sampanam-panazava sy tily dia eto amin'izao fitandremana izao dia ianao koa ampahery azy ireo tompo, ny mpiandraikitra, ny tompon'andraikitra rehetra, ny baron-tantana ary ny beazina rehetra ihany koa. Hitanao fa maro ny zaza ao anatin'izany dia omenao heriko izy ireo, omenao fahendrena izay mpanabe rehetra, izay mpiandraikitra mba hitantana azy ireny, anabe azy ireny mba olombanona mendrika ny sitraponao, ny filazantsaranao. Dia matoa izay fa hisy dikany manokana hitondra fandrosoana eto amin'ny firenena, eo amin'ny tany amamonina, eto amin'ny fiangonana ny fisiany tsirairay avy anatin'izany sampana fanazava sy tily izany. Hitanao ihany koa fa mbola tsy tanteraka ny fanekena izay saika ho tanteran'izy ireo. Ianao no manana ny fotoananao tombo dia ampahery ireo mpanomponao tsirairay avy ao anatin'izany koa ianao. Ankehitriny ihany koa tombo dia mivavaka izay ho an'ny ireo kristianina na ny olona izay azony tsy fahasalamana, na ny tokantrano izany na ny toerana fitsaboana samihafa any. Tombo vangio manokan'izy ireny, ampaherezo sitrano tombo mangataka an'izany onatreanao izay ary esory aminay eto amin'ity firenena ety sy izao tontolo izao ny aretina tombo, ny fanaratsy mitondra aretina eny amin'ny rivotra eny dia didina soarana amin'ny anaranao Jesosy Kristy izany, tsy anankely, tsy anampahefana intsony. Hainao no manafoana izany tombo, hainao no mampitsatra izany, fa dia mamirafoe mamelany elokay vahoaka rehetra ianao. Tombo dia mivavaka koa izay ho an'ireo izay manamanjo mavesatra izany ary ianao no ampahery sy ampionona azy ireny, ampitraka relenona foana sy fanantenana fa ianao ny fananganana ny maty sy fiainana. Mivavaka izay ho an'ny mpitsabo marazy tena miasa fatratra tokoa amin'izao fotoana izao manao ny ainy tsy ho zavatra. Andriamanitra arova izy ireny ary mihoery ny fahasalamana, ny fahaiza-manao, ho tananao miasa, mitondra fanasitranana ihany koa amin'ny fitsaboana ho amin'izay marary rehetra. Ho an'ny sahirana koa tsy adininay Andriamanitra amin'izao fotoana izao very asa
ny tsy manan-koanina izay fiangonana mba hijery ihany koa azy ireny ary dia hiandan'io izy ireny mba hitodika aminao ihany koa fanamaso anaiky ianao ary atsary fa eo aminao no vahaolana tsara indrindra. Marobe tiana angatahana eo anatrehanao ho amin'ny fiainan'izao fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara zao izay mikasa natanteraka ny synode lehibe manala ny fotoana sy ny mahakasika an'izany rehetra ianao tompo fanisitraka dia mba tanteranao amin'ny sitraponao izany. Mivavaka sanatray olana iray mampianarana aminao hoe renay izay ny an-danitra ao masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao natao ny sitraponao ety amin'ny tany tahaka ny an-danitra eo ilay izay nasaza aminay ary mamela melokay tahaka namelanay izay meloka taminay aza mitondra ny amin'ny fakapanahy manafana ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dao ary sika ray minaritsanga zao izoro vavolombelon'ny fonontsika dia vonantsika ny fanolom-boana larana fahefatra. Anambarany fonontsika an'i Jesosy Kristy isika dia araka ny teny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondron'Andriamanitra izay manesotra ny fahotana izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataony Andrea hoe efa nahita misy izy dahay. Sy araka ny teny nataony Samartanina hoe tena ilay mandre ka fantatra fa izy tokoa ny mpamono izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataony Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao manana teny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataony Tomasy hoe tompo sy Andriamanitro. Amen. Ny ten'Andriamanitra ao amintsika ary Jesosy avotra noho ny fahotantsika ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Izany ten'Andriamanitra no resaka ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa ny andininy faharoa izany miarabanantsika rehetra fianakaviana fa ty alahady dia amby 20 aprily taona 2022 ity manana filaminana tokoa amintsika rehetra. Manona raha misy fiainana koa anatin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ary miaraka manokana isika ny sampana fanazava stily amin'izao anjara fotoanany eto amin'ny fiangonana izao mampahery ny mpiandraikitra ny beazana ny ray aman-dreny sy mpikambana ao anatin'izany sampaty izany isika rehetra. Manasantsika ry havana naraka andrara eto Ampelantanana. Ny filoana FJKM dia miantso antsika FJKM mba hanao vavaka iombonana isan'andro amin'ny 7 alina dia aoka isika kristianina mba vonona amin'izany fiarahana mivavaka izany. Vavaka ho an'izao tontolo izao, vavaka ho Madagasikara mba hiarina izao valaretina izao. Mitondra vavaka ho an'iretsy salama, mitondra vavaka ho an'ny mpitsapa, mitondra vavaka ihany koa ny mpitondra fanjakana sy ny manam-pahefana rehetra dia miomana amin'izany isika fianakaviana rehetra. Ny raha eto Ampelantanana ny amin'ny avy eto an-toerana ry havana dia isaorantsika n'Andriamanitra fa dia mitoy ny asa amin'ny komite ny akany satria mitoy izany asa izany dia isaorana antsika ny fifanampiana ao anatin'izany. Ilaina ihany koa ny semence ny fasika amin'ny fampitarana ny izany ao amin'ny akany izany dia isaorana antsika izay afaka manolotra fa ilaina ilaina izany fitaovana izany. Ho an'ny komite ny fanitarana ihany koa dia hiomana sady isika ny amin'ny ezaka androm-piakarana izay fanaontsika isa-taona moa izy io ary isaorana tokoa fa misy ny baropy izay menantsika isa-tokantrano fanomezana ny amin'izany ezaka fanitarana izany dia raha azo atao dia afaka mandray izany amin'ny tonian'ny fiangonana isika na ny andavanandro aza ahafahana manoe ny asa amin'izany asa fanitarana fiangonana izany. Ary ny fahatelo dia tsy adintsika ny komite ny taona fiarah-miasan'ny mpitandrina fa mitoy ny asa isaoran'Andriamanitra lehibe zany mandroso ny asa dia efa nisy ihany koa ny voalopany zareo tamintsika tamin'ny ezaka voalohany ny ezaka faharoa entanitsika mba hamerina azy ireny ary miomana ihany koa isika ny amin'ny asa manaraka zany mamaraparana isika entanina isika efa misy ihany koa ny voalopy pasoavana izay azavaina amintsika ho antsika izay vita batisa ndraisina mpanay fanasan'ny tompo
reo diakona sy ireo vita mariazy nazy naray fahasoavana tamin'ny nataon'Andriamanitra taminy tanatazay tevapotoana niarasa tampotampoka zay dia afaka maka ny voalopy makasika izany isika ao amin'ny toy ny amin'ny fiangonana koa ahafahana mifanoana amin'ny famaranana ny asa izay tsangambatony izany fiarantsika miasa izany dia isorana avokoa isika fiangonana izay mifanampy mifanoana amin'ny asa rehetra izay ataon'izany komity samihafa eto amin'ny fiangonana misy antsika rehetra izany. Mikatona ny fiangonana amin'izao fotoan'izao fa ny ten'Andriamanitra dia tsy voafantotra isorantsika n'Andriamanitra izany izany mahafahantsika manaraka izao fampivoana izao dia mampahery misy tokantrano misy avaravarana ihany koa mitandrina trano isika anaovana trano ny vava sy olona dia manasa tanana amin'ny rano savony matetika na mampiasa ny gel isika ajaina trano ny elanelana ary rehefa tsy salama dia manatona mpitsabo izay zany no toromarika omenantsika trano zany no fiarovana mifampitondra-bavaka mandreo tsy salama misy ihany koa zao anatin'ny fahoriana dia mifampahery isika kristianina raha misy azonao atao fifanonana amin'ny namanao sy ny azonao anoanana izany dia isorana antsika rehetra ihany koa izany rehetra izany dia ampahirizantsika ao anatin'izao tsy fandehanana ny fiangonana zao mba hanao rakitra zany satria amin'ny tialatina araka mivolaza teo hatrany fiterana foana dia anjara fotoana sampaty rakitra voalohany zany amin'ny andro aty dia ho an'ny fiangonana rakitra faharoa dia ho an'ny sampana mpanazava sy tily dia miomana amin'izany isika rehetra afaka terina ny mitony amin'ny fiangonana zany amin'ny fotoana izay mamety atsika rehetra dia mahereza ny fiangonana malala mba hitombo finoana trano isika rehetra ary mamakivaky amin'izao valan'irevina zao isika dia tian'ny tompontsika mba hivavaka sy hitady ny tavany sy aletry tena fa mihaivavaka Andriamanitra ary manasitrana antsika manalatsika amin'izao valan'irevina zao dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Ny fotoanany rakitra isika riavana terina zany fiarahabanantsika riavana sambana mpanazava stily ary dia fanohanantsika ny sambana mpanazava stily rakitra faharoa dia ataontsika omitsika azy ireo ny fiarana fanampy 7 ny voalohany no nanterantsika. Misaotra tombo fa nanavitra ianao ary tianao koa izay mba hijoro vavolombelona zany fanafotanao zany ka menao asa dia afaka manotra ihany koa izay vola fampandrosoana zany asanao izany eto ny fitandremana indrindra ihany koa eo amin'ireo sampana mpanazava sy tily raiso zany toko fa mifonay amin'ny fifaliana no androlanay fa raiso koa ny tenanay anjakao mba tena ho fanirakiraka ao
ankehitriny ary dia hiatrika herinandro vaovao izay. Indrindra indrindra mbo tamperanao amin'ny tsiraray avy fisambatan'olona hitondra-nomasina izay tolonina ary atolotra amin'ny finoana. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana mampahevitra nareo araka ny Kristy Jesosy. Hosaina resy vava iray miarahana mankalazan'Andriamanitra ny Jesosy Kristy tompontsika. Andriamanitra ny fanantenana ameno nareo fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny fionareo mba hitombona eo amin'ny fanantenana no hery ny fanamasina. Amen. Atolotra ao an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia magaina amin'ny fifaliana ry havako.